fanaovana sy ny tokony ataon'ny vehivavy rehefa tonga fotoana aty amin'ny CEG dia gestion leader ihany koa manana andraikitra mpiala voly ny ankizy sy hampamatoky boky ohatra ampilalao baolina sy ny sisa rehefa amin'ny ora tsy fisiany fianarana. Dia ny ankizy aty amin'ny CEG manana ora iray isan'ny kilasy ianarana atao amin'ny coin jeune ato izay no mianatra. Dia zavatra tena ianarana moa zany resaka thème na puberté dia resaka thème na leadership ihany koa. Dia izay ny zavatra tena ampianarana ety amin'ny CEG. Tsara dia tsara mihitsy izay projenao izay. Izay no tena ilay le sekoly mihitsy ilay tanora ankehitriny zany ny zavatra ohatran'izay. Ka mandrisika anao koa zany hamaky koa satria mety afaka hitsandrahanao hevitra be dia be mihitsy zany ato anatin'ity ity. Le contact mantsy ny tena ana zany. Bonjour. Zany stylo firamia soa ho anareo zany mba ho tafita soa amin'ny fianarana. Ny androm-piainanareo iray manontolo mba hitaky anareo zany hanananareo motivation zany mba ahafahanareo mikasaka izay mahasoa anareo amin'ny fiainanareo. Ny fondation Jeanne Forest zany dia fondation iray izay efa légal zany any Canada, efa voasoratra ara-dalàna ara-panjakana mitondra ny numéro ka ny asany zany dia ny manao asa soa aty amin'ny fianaratsoa zany dia ny nanomboako anazy moa zany dia ny école CEG Randriamseny satria io zany no mitondra ny anaran'ny dadabeko zany. Dia ny asany faharoa koa zany dia ny manao accueil soutien de la famille immigré zany any Canada. Zany hoe ilay olona vao tonga any zany somary misy karazana hoe somary very zany ny olona rehefa tonga satria tena tsy mitovy mihitsy ny fomba fiainana taty Madagasikara na ny toetrandro na ny sakafo na ireo hoe karazana fombafomba dia somary very ilay olona zany rehefa tonga any. Dia torohevitra momba an'izay zany no mipetrako misy ihany fandaharana izay ataoko amin'ny YouTube Jeanne Forest zany izay mampafantatra ny olona zany ny hoe pisopitsony rehetrarehetra tokony ataony zany rehefa vao tonga any Canada. Manome torohevitra ihany koa ho an'ny olona izay te hifindra olona any zany. Ka ny tena hoe votoatin'ny zavatra rehetra moa zany amin'ilay t-shirt ny fondation zany dia misy hoe donner de la canne pour pêcher mais non pas le poisson. Zany hoe entanina zany ny olombelona isabatan'olona mba hitazona ny fitana hakana ny trondro fa tsy zatra mandray ny trondro satria rehefa zatra mandray ny trondro zany ny olona iray dia tsy fantany ny fitsemboana tamin'ny namitanana ny trondro. Zany hoe tsy fantany zany ny hainandro teo amin'ny fangalana ny trondro, ny fitaitainana zany hoe izy ve mitondra trondro mody ve satria ny karazana hoe patience zany na ny faharetana eo amin'ny fakana ny trondro. Ka izay zany no hoe anentanana zany ny ankizy, ny tanora sy ny isabatan'olona mba hanana n'izay karazana filozofia zay. Filozofia sinoa moa zany mitondra izay zavatra rehetrarehetra izay. Ka dia ny fizarana ny stylo isabatan'olona zany dia efa symbole ny hoe fitana zany. Stylo afaka solosoloana zany ny ao anatiny ka ilay stylo misy ny logo an'ny fondation Jeanne Forest zany dia zany nanome motivation anazy zany mandritry ny androm-piainany iray manontolo satria mba tiako hipaka zany any anatin'ny atom-panahiny tsirairay fa mila mitsemboka vao izay vao mahazo zavatra. Iny moa zany fisantarana
fa rehefa mandalo zany zahay dia tsy maintsy misitsitsika foana zany ny CEG Randriavisery afaka ihany koa mifandray zany ny amin'ny hoe inona ny zavatra hafa zay afaka hoe anampiana ny CEG Randriavisery satria atombonketiko zany ny zavatra rehetrarehetra dia arakaraky ny rehefa mandroso ny fotoana dia mety misy zavatra hafa ihany koa zany izay olona satria ny anohanan'ny ankizy zany no mitantarainy ramatoa teo satria ahoana tokoa zany raha ohatra ka hoe ankizinona no mandeha mianatra zavatra tena mety misy lesoka be dia be zany eo amin'ny arerahan-tsaina sy ny areraha-batana ka dia izay angamba no mety hoe hojerena kaiky koa angamba ny momban'izay. Misaotra anao nanome ny fitenenana misy moa zany ny fangatahana amin'ny hery avo indrindra no sika olombelona amin'izay fikasana rehetra tiana hatao ka ny fananganana ny mozean'ny mpanjaka Raboribory moa zany no efa nangatahana efa ela dia ela izay nataonany maro kanefa dia mbola tsy nahitana valiny ka mba nangata-pitahihana zany ny amin'ny hoe mba atotosa soamatsara amin'izay hoe famahitrahana ny moze izay satria voninahitry ny tanàna izany, voninahitry ny maha-Betsileo atsika ary hanasoa zavatra maro dia maro ny fisian'izay moze izay satria dia hitarika mpizahatany maro hampandrosoana ny tanànan'ny Fianarantsoa. Misy antony manokana ara-pianakaviana tsy tombontsoa manokana zany ilay izy fa tena tombontsoa ho an'ny tany miaviana zany hoe ho an'ny Fianarantsoa mihitsy zany tena izay ilay olona mitsingevahatra ho an'ny vahoakan'ny Fianarantsoa raha ohatra ka manam-pikasana ary dia miasista amin'ny fametrahana vakoka toy izany dia tsy salatria firehare na fanambolia-tena na fanaovana tsinotsinona ny hafa fa fametrahana ny voninahitry ny tanàna izany ary dia ny voninahitry Fianarantsoa iray manontolo no tandrovana amin'izany. Misoatako zany izaho zany foana misy zany karazana fitoro-hevitra be dia be zany mba hatafita amin'ny fiainana ka dia manasa anareo zany mba hijery an'ity hamaky an'ity boky ity zany. Ankoatran'izay moa zany dia misy ihany koa ny fanolorana ny fanomezana zany an'izay mpianatra mendrika indrindra zany tamin'ny année scolaire zay. Misaotra betsaka. Rometsika ny anazy zay ataony sarobidy dia ataonareo. Zay ataoko ary dia ataonareo. Omeny anazy. Satria nahoana? Ferendry mandeha ohatry ny malazolazo nareo omeny anazy. Satria nahoana? Mpianatra indrindrandrindra moa nampienany adidiny iray aman-dreny ihany koa mity fisiany baolina ty fa dia fafana eo anatin'ny dépensenay zao dia baolina efatra be zao saika hovidinay baolina ray no mba ho azany vola efatra ny tonga fa dia misaotra betsaka indrindra maninga ny solotena avy ao amin'ny service. Eny ny volohanteny moa zany dia faly misaotra an'Andriamanitra no ny fitiavany sy ny fitsimbenany atsika tsirairay avy ka mbola nomezany atsika tombonandro ka mbola ahafahantsika mianakavy
tafango reto androany raha matoa avy eo amin'ny fondation Jean Forêt zay tompony le anarana raha teo zany dia izy solotena tokoa ny tonga eto fa tsy hoe naniraka izy fa izy solotena dia ianareo zay mpikambana rehetrarehetra ao anatin'ny fondation ianareo zay ao anatin'ny fianakaviana Randria Michel satria dia fantatra fa dia maro tokoa nareo no tonga eto androany isika ray aman-dren'ny mpianatra isika mpampianatra eto amin'ny CEG Randria Michel Ramatoa Tale isika mpianatra tsirairay avy ny teny angamba dia tena tsy ho alavay satria dia vokatry ny faly no andraisana fitenenana fa ny fialatsin'ny Andriamatoa Sefisiko angamba no raisiko voalohany satria misy fivoriana zay atreny ately atreny any Pipanjina na any Andohasana dia naniraka ny tenako zany izy isolo tena azy aty androany ny zavatra atrehantsika eto dia efa voalaza teo zay daholo ka dia amin'ny anaran'ny CEG Randria Michel zay misy ny mpianatra ray manontolo ny mpampianatra ny Tale amin'ny anaran'ny Sisco Fianaratsoa dia faly mandray anreto fanomezana reto ary faly misaotra anareo zay taranaka nipoitra avy amin'ny Randria Michel zay anarana eto tia CEG eto Atsaro ety zava-dehibe ho anay tokoa ny fahatongavanareo sy nitondranareo anreto araky ny teny teo rakolonga dia hoe haranjony zany nomeny atsika fa sotrondro avy atrano ka zay rehetra fanomezana nomeny atsika ety zany dia hotrandratsika ahafahantsika hahazo vokatra tsara ahafahantsika ihany koa mikarokaroka eo amin'ny fiainana zay zany tena ary hoentinareo miaina mandritry ny androm-piainanareo ray manontolo tadidio zany fa tsy falytsika ny mandray fotsiny fa faly mahazo fitaovana entina azahoana le zavatra iritsika sy ilaitsika amin'ny fianarana ary indrindra fa ho amin'ny fiainanareo araka ny resaka ny fanaovana teo ihany koa moa zany fa dia efa mandeha moa ty fandrosoana tia dia misy an'izay YouTube zay koa zany amin'ny anaran'ny madama raha tsy diso aho amin'izany foreo ihany koa le izy dia azontsika jerena zavatra be dia be fanampiny boky izay napetrany eo izy moa zany dia dokotera dokotera mipetraka any Canada dia manampahaizana mikasika an'izay dia nefa ny mitondra zavatra be dia be ho antsika zany izy eo amin'izay fampitakevitra amin'ny alalan'ny YouTube zay anankiray io boky io fa mino fa misy manantena fa hiezaka ianareo mba hijery sy ny amakiny ao anatiny ao io zany isika mpampianatra itsika dia manana ny taranja anankiray le fanabeazana olona olombanona dia anisan'ny fitaovana anankiray inopa tena hanampy atsika mpampianatra be dia be ny famakinana io boky io ka ho ampitaitsika any amin'reto kolonga zay beazitsika eto ireto mino zahay fa tsy androany fotsiny no hisy ny fiarah-miasa fa mbola be dia be hitanareo ny toerana hitanareo ny zava-nisy teto dia mino sy mananteny zahay fa mbola betsaka ny zavatra azontsika hiarana na agny aza madama mety tsy ho tonga ty isa-taona fa reto olona zay noentinao avy any reto zany dia mino fa samy mety fianarasoa eto daholo isika rehetrareto amin'ny ankapobeny dia afaka mifandray sy mifanoana sy mifanometanana eto ka dia tsy salasala zahay anatona anareo tsy salasala ny sekoly anatona anareo satria dia nareo zany mahasovoa ety dia mino zay fa afaka ampitoy zay fiarah-miasa amin'ny fondation Jean Forêt zay ny irariana angamba zany raha ny teny farany dia raha misy zavatra mety azontsika hifanampiana na amin'inona na amin'ny lafininona zany dia vonona zahay ao amin'ny fanabeazana vonona zahay eto amin'ny CEG Randria Michel iara-iasa amintsika na amin'inona na amin'inona ka fantatsika fa zavatra asoan'ny taranaka asoan'ny faramandiby no zavatra ifanaovantsika zay angamba zany ny teny amaranako ny teny koa fa dia faly makasitraka makatelina tolo koa amin'izao fanomezana zao sy ny fahatongavanareo ka dia mirary soa ho tafavery nandritra ny tampianarana 4e B Marceline
Dia maiza fianarana tsara. Ok, faharoa rasoa Eo ny sagana eo. troisième B. Tsikitsikiky na zavatra tsara. Félicitations. Angéline, 4e A. 4e A. Félicitations. Azo BPC koa mety koa. Félicia, 4e B. Izany a, Félicitations. paina. Marceline, 5e B. Marcela. Mila tulatokana. Mba manaraka ny lehilahy. Marcela. Marcela. Félicitations, Marcela. Elisa, 5e A. Félicitations. Chai chai chai. Chai chai chai. Narcha be. Tinase. Chai chai chai. Chai chai chai. Narcha wa. Tinella. Chai chai chai. Chai chai. Narcha kia. Tinenji. Ianareo fa mafana dia Isaky ny lakilasy zany a misy mitondra stylo mena anankiray dia stylo gazety dessin mbola misy anankiray ka